Nahiditra ao anaty fahamelona ara-pahasalamana ny faritra telo izay voambara fa fohy be ny valanaretina koronavirus eto amin'ny nosy. Ao anatin'izany Analamanga, Vakinankaratra sy Matsaitrambony. Misy araka izany ny fipetrahan'iraisina eo anivon'ireo faritra ireo mba hanapahana ny rojo-pifandraisana sy fifindran'ny koronavirus. Tsy safidy intsony ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana, hoy ny Profesora Zely Arivelo Randriamanantany, minisitry ny fahasalamam-bahoaka, raha nanao ny tatitry ny fanapahan-kevitra andraisana teo amin'ny filan-kevitry ny minisitry Zomaly Alarobia. Anisan'izany hoy izy ny fanaovana arovava, ny fanajana ny elanelana iray metatra ary ny fanasana tanana. Nanambara ihany koa izy fa tsy azo atao intsony ny famindrina olona mihoatra ny 100 ao anatin'ny efitra mihiboka. Ny famindrina olona kalamanjana moa dia voarara tanteraka raha ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Ankoatr'izay dia nametraka toerana fanaovam-bakisiny malalaka isak'ireo faritra telo ireo ny fitondram-panjakana, ka amin'ny kianja Bariany eto Analamanga, eo amin'ny kianja Mitafon'ny Vatofotsy ny ao Vakinankaratra ary eo amin'ny kianja Nampasambazaha Fianaratsoa ny ao Matsaitrambony. Mba hialana amin'ny olona ny ahitany dia nandatsaka orana indray ny ministera misahana ny rano, ny fidiovana sy ny fahadiovana, ny JIRAMA ary ny foibe ny famantarana ny toetrandro manomboka androany alakamisy ka hatramin'ny alatsinainy 20 ny volana Desambra. Samy azo ny anjanany avokoa ny toerana 5 eto amin'ny nosy araka izany fanambarana izany. Nanomboka androany alakamisy dia tao Antsirabe no nisitraka izany voalohany. Manaraka azy dia andalo eto Antananarivo ny fiaramanidina miandraikitra izany ka handatsaka ny orana eny amin'ny Sisaony, Votovorona sy Tsiasipaniry ny zoma fa 17 ka hatramin'ny alahady 20 Desambra. Mandritra ireo andro telo ireo ihany ny andalo any Fianaratsoa sy Ambositra ihany koa ny fiaramanidina ka mpandatsaka orana eny amin'ireo tanan-dehibe ireo. Ary farany dia mandritra ny 3 andro misesy, izany hoe ny Sabotsy sy 18 ka hatramin'ny 20 Desambra dia andalo andekaleka ny fiaramanidina anao izany fandatsahana orana tsy ara-boajanahary izany eo amin'ny toerana famokarana herinaratra io. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany alakamisy ny seranam-piaramanidina vaovao Ravinala Airport eny Ivato. Pandemia isa 20 avy any Paris nandeha tamin'ny zotra Air Madagasikara no niantsona tena toerana nandritra izany. Tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra napetraka ary mihiboka mandritra ny roa andro any amin'ireo hotely voatokana ho amin'izany ireo mpandeha voatonga ireo, araka ny nambaran'ny ministry ny fizahantany Joël Randriamandranto. Mpandeha avy any ivelany miisa 5,000 hatreto no tafiditra teto Madagasikara nandritra izay 2 volana mahery nanokafana ny sisitany izay araka ny nambarany. Anisan'ny antony nanokafana ny seranam-piaramanidina vaovao ny ahafahana manaja tsara ny elanelana iray metatra taky ny fepetra ara-pahasalamana ho hatrany nambarany.